andro fafito amin'ny folo andro fifazantsika izao misaotra anao tsy manadiny fotoana ifamezana isakariva toy izao antenaina fa tsy verimaina fotoana ny arahana teto nandritra izay fito andro lasa izay mbola ny pastera rasoandandriana mirado eli moa no hiaraka amintsika androany anoho ny fandalinana izay netiny tamintsika omaly izy rehefa avy eo fa andeha io manavy hatrany sika amin'ny fandraisana izany ao anatin'izao fekira izao. miarabantsika tsiraray avindray amin'izao andro fa fito ao anatin'ny folo androm-bavaka izao izay ananantsika fanandramana ara-panahy miaraka amin'Andriamanitra ary tena ilayntsika tokoa amin'izao andro mahory andro sarotra izay iainantsika izao ary tsy tokony ataontsika tsirambina ny vavaka ary ty loha hevitra androany ity dia mampatsiahy zavatra maro antsika dia mitondra lohateny hoe ireo afatry ny anjely telo ny sabata ary ny fivavahana. Mialohan'ny andiniantsika izany dia andaontsika hiaraka hanondrika alohantsika hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io ankehitriny dia misaotra anao indray izay satria mbola nomenao tombonandro havelomanay, tombonandro ahafahanay miaino ny teninao indray ary aoka ny fanahy masonao anazava ny sainay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ireo afatry ny anjely telo, ny sabata ary ny fivavahana. Andeha hojerentsika ny boky Isaia toko faha-enina amby 50 ny andininy faha-5 ka hatramin'ny faha-7. Isaia toko faha-enina amby 50 ny andininy faha-5 ka hatramin'ny faha-7. Amin'ny anaran'i Jesosy dia anaovako fahatsiarovana sy anarana ao an-tranoko sy ao amin'ny mandako izy izay tsara lavitra noho an'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy, dia anarana mandrakizay izay tsy hesorona no omeko azy, ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehova mba hanompo azy sy ho ty ny anaran'i Jehova mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitandrina ny fanekeko, dia ho entiko eo amin'ny tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana, ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa latsa-dra dia ankasitrana eo ambonin'ny altarako, fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana eo amin'ny firenena rehetra. Izay toko sy andininy izay no ho velabelasintsika angalana ny loha hevitra androany amin'ity anio ity. Voaforona ho amin'ny tanjona manokana isika, izany hoe antso avo ho an'ny fiankofana amin'ilay pahary ny afatry ny anjely telo.
antsoavo amin'ny fiankofana amin'ny ilaim-pahary ny afatry ny anjely telo. Tsy vokatry ny kisendrasendra ara-bojanahary akory isika, fa noforonon'Andriamanitra isika ary fanomezana sarobidy avy amin'i Jesosy ny fiainantsika io. Izao no ambaran'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Hianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary anay. Ary ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Tena zava-mahatalanjona sy mahatahotra tokoa ny mahafantatra fa noho ny sitrapon'Andriamanitra no nampisy antsika ry hava-malala. Ny sabata no mampatsiahy antsika fa noforonona ho amin'ny tanjona manokana isika. Ny sabata no mamerina antsika indray ho ao amin'ny fonenantsika taloha, dia ny saedena izany. Sy mampatsiahy antsika ny fitiavan'ilay namorona antsika. Dia Andriamanitra izany, izay tsy mitady afa-tsy izay mahasoa antsika ary indrindrandrindra ny mahatsara antsika eo amin'ny fiainantsika. Eto amin'ity tany feno fahoriana, feno fijaliana, aretana maro samihafa, tsy fahatombanana ity, dia ilay Andriamanitra ny famoronana dia nanome toky fa tsy andao mihitsy na foy anao akory izy. Tsy andao mihitsy na foy atsika akory izy. Izay fotsiny dia efa ampy hitarika atsika andohalika hidera nompan'Andriamanitra noho ny fiainana nomeny sy ny fahafana mahita ny drafitra manokana izay hanavotana atsika sy ho amin'ny fiainantsika. Ny sabata dia antso amin'ny fivavahana, fiderana sy ny fanambarana. Mampatsiahy antsika ny fanomezany famonjena koa ny sabata. Ary izay voalaza amin'ny Hebreo 4:7. Fa izay miditra tao amin'ny fitsaharany, izany hoe ny fitsaharan'ny sabata, dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra taminazy. Izany hoe mitsahatra amin'ny fahasoavany isika rehefa sabata. Tsy lalàna napetraka ho an'ny firenen'ny Israely fotsiny ihany izany, fa fahasoavana izay nomena antsika izany. Ary sabata ihany koa dia feno fahasoavana ho an'ny zanak'olombelona rehetra tsy hakanavaka, izay mitarika antsika hiankina irery amin'ny pahary ary hiankina tanteraka amin'ny Kristy, ho famonjena antsika ihany koa ny sabata. Nofaranan'i Jesosy tamin'ny filazana ity teny ity ny herinandro ny famoronana manao hoe dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra izay nataony, izay hitantsika eo amin'ny Genesisy izany. Tonga teto amin'ny faratampon'ny asany ihany koa i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ka nanambara hoe vita. Tsy nisy nataontsika tamin'ny asa famoronana nataon'i Jesosy tany am-piandohana. Nanomboka ny asany izy ary namarana izany. Tahaka izany ihany koa tsy nisy fandraisantsika anjara tamin'ny asa famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nanomboka ny asa fanavotana izy ary nofaranany izany. Ry hava-malala, ny sabata no mampatsiahy antsika fa tokony hifaly ao amin'ny fitiavana isika, hitsahatra ao amin'ny fikarakarany ary hiravoravo ao amin'ny Kristy, izay nividy antsika tamin'ny vidiny lafo mba ho famonjena
aisy ho anao mba ho famonjena antsika tsiraray avy. Ny sabata koa no mampatsiahintsika fa tsy irery isika eto amin'ity tany feno fijaliana ity. Ny hatsaran'ny natiora dia mbola manohy manambara amintsika ilay Andriamanitra mpamorona antsika eto amin'ity tany feno fijaliana ity. Mamerina antsika ho amin'ny famoronana ny sabata ary mamerina antsika koa hibanjina izay ho avy amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao izay noforonon'Andriamanitra indray hananana ny fahatsarana mitovy amin'ilay tany edena fahiny. Ankehitriny dia izao andro fahafido izao ao anatin'ny lohahevitra izay iarahantsika dia andro natokana ihany koa izao isaorantsika an'Andriamanitra. Ary ny sabata dia andro natokana isaorana manokana an'Andriamanitra ary ankasitrana an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiana maro sesehana nomeny antsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy nomena antsika ary indrindrandrindra ny namoronana antsika. Noforonon'Andriamanitra tamin'ny alalany tsy misy isika. Nataon'Andriamanitra tonga zava-misy eto ambonin'ity tany ity isika mba hanao ny sitrapony ary manana drafitra tsara ho antsika mandrakariva Andriamanitra. Ry hava-malala, mila misaotra an'Andriamanitra isika no nanavotany antsika sy nividianany antsika tamin'ny sarany lafo dia lafo. Mila mankasitraka azy ihany koa isika fa ho avy indray izy ka hamorona lanitra vaovao sy tany vaovao. Andeha hitady azy amin'ny fofeny fankasitrana isika amin'ity anio ity ary ataontsika amin'ny mpivavahana lalina izany sy amin'ny fotorotoro. Andehantsika hiaraka hivavaka hamarina izao fotoana izao. Andriamanitra, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra noho ny fahasoavana nomenao anay. Ankehitriny dia mamindra-fo aminay, mamelany olokay tamin'ny lasa ratsy rehetra izay nataonay tsy mifanaraka ny sitraponao. Misaotra namezanao anay ny sabata hafanay mitsahatra, hafanay mamantatra ny hatsaranao ary indrindrandrindra hafanao manamasina anay tsiraray avy. Ary ankehitriny dia aoka Tompo malala izahay hanolo-tena anao hatrany hatrany ary aza vela orombany Satana ny fiainanay fa anao izay Jesosy ary tohany tantano hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.